vidim-bary atsoatsy satria efa hiakatra ny vary aloha ary efa misy ihany koa ny fanaramaso ataon'ny ministera roa dia ny ministera ny fambolena fiompiana aronjono sy ny ministera ny varotra sy ny indostria ary ny asa tanana. Amin'izao fotoana izao zany ny eo anivon'ny ministera ny varotra moa zany dia efa manaramaso akaiky satria nisy fepetra sy fifanarahana nge natao niarahana tamin'ny fivoriana niaraka tamin'ny prime ministre hoe ny vary afarana avy any ivelany ho andreo mpandrarao anatin'izany dia tsy tokony ohatra ny 500 ariary ny kapoka eny amin'ny mpanjifa. Zay zany fifanarahana zay mino fa olona manana maizy azy dolo no mifanaraka tamin'izay teo reo mpandrarah reo. Zay zany aloha amin'ny vary afarana avy any ivelany mba afahantsika zany manana vidim-bary ho an'izay fahefa mividy zay ho an'ny vary eto toerana zany ny vary gasy. Zay zany teneniko atsika hoe amin'izao fotoana izao zany tsika tena anatin'ny fijinjana. Misy fotoana kely karakarana azy fa tsy maintsy hiakatra eo amin'ny tsena io dia zay dia efa manaramaso dia izao zany hoe mba tsy hisy ny fitazomana an'ilay vokatra any amin'ilay mpamokatra na any amin'ireo le collecteur le mpanangom-bokatra any ambadibadika rehetrarehetra any. Tena misy io vary io ary manaramaso an'izay zay mety hoe mifahatarany fahatongavany eo amintsena mety mbola tsy tena mampidina aingana ilay vidim-bary fa tsy maintsy hidina io. Zay dia matoky an'izany ary tsy akatra tsony koa io zany satria fa misy fanaramaso akaiky atao ary isan'andro ny teknisiana dia mijery an'izay mijery aiza mbola misy vary aiza nefa tokony efa hiditra anatin'ny tsena satria akoatra ny atsimon-drano sy manodidina natany sy ambatondrazaka dia misy ny vary aloha eto Madagasikara. Dia zay zany mahatonga anay manana fanantenana tanteraka fa tsy hiakatra zany tsony vidim-bary io fa estable io dia hidina ary io atsoaty satria efa hiakatra zany ireo ilay vary jinjaina amin'izao fotoana izao. Raha mahita amin'ny faritra avaradrano iny ianareo dia mahita olona be dia be miasa mijinja vary zareo amin'izao fotoana izao. Le vary jinjaina tsy tonga dia hoe tapahana io tonga dia lasa any an-tsena fa mbola mainina iny mbola misy fikarakarana misy feim-potoana kely zany heretantsika dia tsy maintsy hiditra anatin'ny tsena zany vokatra vary aloha zany.